hoe inona marina ny andraikitry ny renim-pianakaviana ao anatin'ny tokantrano. Voalohany manome aina, manome aina ny renim-pianakaviana. Iarahantsika miaiky izany satria ny renim-pianakaviana no iavian'ny aina, izy no mitondra 7 volana ao anatin'ny kibo. Raha voateraka ianao dia avy aminy tsy maintsy ivelomanao satria avy amin'ilay ronono na nono reny izay omenanao dia mahavelona anao mandritry ny enim-bolana tsy asiana ninonenina. Jerevina hoe zany aina sy fiainana nomen'ilay reny izany. Andraikitra lehibe ho an'ny renim-pianakaviana ary ny manome aina, ny manome fahavelomana, ny mampisy aina mihitsiny ao anatin'izany tokantrano izany. Tsarovy ry renim-pianakaviana fa ireo vady aman-janakao ireo dia tena hoe feno fahamainana. Fa ianao renim-pianakaviana mihitsy natao mba handena an'izany tokantranonao izany. Ny andraikitry ny renim-pianakaviana ihany koa anatin'ny tokantrano dia natao hanampy, mpanampy izany ny renim-pianakaviana. Mino fa tsy ametsiny ahy ianao raha izarany ty andin-tsoratra masiny ty aho hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy fa anovako vady-saza ho azy izy. Mba fantatra hoe ny dikany teny hoe vady-saza dia hoe mpanampy tandrify. Ay izany ny renim-pianakaviana natao hanampy ny ray-pianakaviana. Tena izay mihitsy ny antom-pisiany reny atao hoe renim-pianakaviana reny. Miainga avy aminao vehivavy andraikitra ao vehivavy. Izany atao hoe hitarika ny vadinao ho amin'ny fanompona izany. Tena andraikitra sarobidy izany. Ny zavatra iray izay antom-pisiany lehilahy teto amin'izao tontolo izao dia tadidio fa niasa izany. Dia ilay izy niasa rery ngeny tsy nety tamin'Andriamanitra ka nahatonga an'Andriamanitra ny teny hoe tsy tsara ilay ray-pianakaviana miasa rery. Dia mba fantatrao ve ilay teny hoe ary noho izany lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikamana amin'ny vadiny ary nofo ray ihany izy roa. Ny dikan'io teny io dia izao, ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hiara hiasa amin'ny vadiny ary ny karaman'izy ireo dia nofo ray ihany. Mba tsapanao ve fa ny andraikitrao renim-pianakaviana ao anatin'ny tokantrano io dia andoha karama. Tena izay mihitsiny, hanome karama ianao ary ianao mpanome karama ny vadinao. Dia andraikitra sarobidy izany. Dia izay ngeny mahatonga an'ilay hoe raha vao tsy fantatry ny renim-pianakaviana izany andraikiny izany hoe andoha karama izy dia ilay lehilahy izany miasa bureau an'ilay lehilahy ianao ary ao anatinao no andraisan'ilay lehilahy ny karama. Dia inona no mahatonga hoe toa mahita misy lehilahy manana 2e bureau, manana 3e bureau, 4e bureau satria tsy ampy ny karama raisiny ao anatin'ny tokantrano ao. Dia mandiny tena ary ianao renim-pianakaviana eo hoe mba ampy ve ny karaman'ny raisiny vadinao aminao. Fa raha ampy karama izy tsy mitady asa tselika be dia be etseroa. Izay ilay ny teneniko hoe ho sangisangy no teneniko aminao kanefa tena marina izany.